Faly miarahaba tompoko. Miarahaba antsika rehetra manaraka n'ity fandaharana aradia ity izay vokarin'ny fikambanana fitarikandro. Tonga ity tapon'ity havoana ity sika izay ahitantsika tazana eto zany ny parc national Andringitra. Mazava ho azy fa fantatsika amin'izay fa dia aty amin'ny commune rurale ny Namoly isika no anao an'izao radia andiany faharoa izao raha ohatra ka tany amin'ny commune rurale ny Ambohimandroso tamin'iny andiany voalohany iny. Ho fantaritsika ny tantaran'ny Namoly hoe avy aiza zany anaran-tanàna zany ho fantaritsika ny fampiainan'ny mponina ao sy ny lalana izay ahafahana tonga anatin'ity commune anankiray ity. Ho fantaritsika vetivety ihany koa ny mahakasika ny parc national Andringitra izay anisan'ny mampiavaka ny faritra Matsarambony sy ity commune anankiray ity. Tsy dia dirantsika lalina loatra ny mahakasika ny parc satria ny commune no tena omena vahana atao anatin'izay fandaharana radia izay fa amin'ny manaraka somary manao misimistika mahakasika an'izay parc national izay nasanaty zany ho resatsika vetivety ihany izy rehefa avy eo manasanao manaraka ny fandaharana aradia hatramin'ny farany. Tonga soary aty amin'ny commune rurale Namoly, 100 km miala ny Fianarantsoro vohitra miana atsimo no misy azy, 770 km miala na Mbalavahotseny Paris. Manaraka ny lalantany miana atsimo, mandalo commune roa vao tonga eto Namoly, misy ny commune Ambohimandroso ary ny commune Senisoa. Manomboka eo amin'ny tetezana antsoina hoe Vatokana dia manodidina ny 520 eo ny tetezana andalovana. Enina marina moa no nahatonga ny anaran-tanàna hoe Namoly. Tao io Namoly be io dia Ambo Sengivo ro agnaran'io. Kanefa raha fa tonga zany dia nisy ny mpanjaka zay tonga tato amin'ny toerana tato ny Vazimba. Dia ny mpanjaka eo zany nandroky ny Vazimba tato, ny alany nandeha nody agny Menabe. Fa tonga ato raha rongorongo zay ny tonga tato voalohany. Raha rongorongo dia nanany ny olo zay mpamboatsy ny lambany. Si olo mpamboatsy ny lambany fa anabaviny koa io dia natao Ratorakengo. Dia teo Ambohitranivo reno nipetraky. Ka raha fa nipetraky izy dia nisy andro indray dia tonga le hoe mikiniany dahalo ny hoe ho tafiha raha rongorongo eo amin'ny tanàna Ambohitranivo. Ka raha favy dia naharen'io ihany zany raha rongorongo satria nisy plaza dia hoe anosika ihala teto fa sa hipetraky eto ho trasin'izay dahalo zay. I Ratorakengo dia olo sakafoana tsara, mihina ronono sanandro natavy be, mihina serin'ny landy satria i lamba atao zany dia landy no iboahany lamba landy nataon'io. Dia io koa hany koa isoery io dia nanjary natavy be zany, natanjaky be Ratorakengo. Dia hoe io aza mbalaza ho nataony anadahiny raha rongorongo. Fa sika io dia no hiala teto. Dia niala amizay n'olo teo roso nandeha nandositra fa sany andro ndaly ho avy eo. Ka raha fa tonga le dahalo dia tonga avy eo dia sa nahita olo eo koa fa Ratorakengo zay maneno zay olo trasiny eo. Dia misy raha midofodofotsy aty zao. Dia nandeha ny agnany dia eto hy sa misy olo koa fa olo apela mamolo hy ro hoe haka dia iaby ino olo teto. Dia safata suivy dia mahoro eto tonga tao Ratorakengo. Dia rehefa avy eo niverina le dahalo. Dia raha fa niverina le dahalo dia nialagny moa dia iny nipetraky teo ihany Ratorakengo. Ka raha fa nipetraky teo izy dia avy amizay ireo niverina amin'ny tanàna raha rongorongo sy ny Menakely ny aby rehetra. Io zany dia fa niteny amizay raha rongorongo no hoe raha fezany fandeha zavatra nahavitsy antsika agnao misy anagnahy ka niteto koa fa nisy trano ke teto sa nisy rasinimpany. Fa dia agnaran'ny toera ty ato hoy dia agnao mamolo trasiny eto ka sa nataon'ino dia ity dia atao hoe i mamoly ro agnara ty tany ipitrasika eto. Amin'ny ankapobeny dia fambolena sy fiompiana ary ny fizahantany no tena fiveloman'ny olona ato. Misy zavatra vitsivitsy ihany koa nefa ny tsara ho fantatra mahakasika ny commune sy ny fiampianan'ny olona ao aminy amin'ny ankapobeny. Ponina Namoly ahitana ponina eo amin'ny roalina mahery eo tamin'ny fanosana farany saingy ny ankamaroan'ny ponina ato dia ny foko Besileo ny valo amin'ny 7,900 ponina ato Namoly.
ka noho ny sy fisian-drosakorana dia voatery nirona tamin'ny volokasaka sy ny volomangahazo ny kamaroan'ny mponinato ary nitotongana zesizy ny fambolena tamin'ity taona ty. Fa tato koa dia nisy ireo fizahan-tany satria manakaiky ny parc national Andringitra ny commune Namoly. Ato anatin'ny commune Namoly zany misy ny parc national Andringitra. Misy guide 20 ato amin'ny commune Namoly ary misy porteur efa 100. Nefa noho ny valanaretina coronavirus dia hita fa sa nisy koa ny fizahan-tany dia voatery nitotongana na ny fari-piainan'ireo tanora ireo. Anisan'ny mampiavaka ny Matsiatra Ambony ny fananana ny parc national Andringitra izay ato anatin'ny commune Namoly no misy azy. Ny parc national Andringitra dia anisan'ny fanta-daza satria tafiditra ao anatin'ny patrimoine mondial izy ary anatin'izay indrindra no misy maizy azy dia ny Pic Boby izay anisan'ny vohitra avo faharoa eto Madagasikara nefa izy no voalohany azo ekarana eny amin'ny tampony eo amin'ny 2658 mètres no hahavo. Ary ny parc national Andringitra dia ahitana zavatra maro mampiavaka azy indrindra amin'ny reny atsinanana ahitana ny ala izay corridor Madagasikara mbola ala voajanahary dia amin'ny farany andrefana misy ny vato be mahandrinitra anazy izay granite. Eo afovoany misy ihany koa ny prairie altimontagne izay mampiavaka azy tsy misy manana afa-tsy izy rery eto Madagasikara. Izay ihany koa no anakatoanantsika ny aradio nataon'ny fikambanana fitarikandro taty amin'ny commune rurale Namoly, district Manavao, faritra Matsiatra Ambony.